faly miarabantsika amin'izao fandaharana nampitondraina ny lohahevitra manao hoe ny toerana azo antoka indrindra izao. Mialohan'ny andiniantsika izany lohahevitra izany dia manasanao mba hiara hivavaka. Misaotranao zahay ray tsara fanomenao izao fandaharana izao, azahoanay manokatra ny teninao, mandray ireo taridalana mba hitondra soa sy fandrosoana ho anay izao fandaharana izao. Engane Andriamanitro, mba ho tsofinao rano ny teny ka ho ambininy ao amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala, vanim-potoana tohinona tokoa mo izao vanim-potoana misy antsika izao. Ny Tompo dia nanome ireo fanazavana manambara ny vanim-potoana farany. Ao amin'ny Matio 4:20 dia ahitantsika ireo famantarana maromaro izay napetraky ny Tompo ho famantarana fa akaiky ny farany zao tontolo zao. Fa ny famantarana anankiray no andeha arahantsika mandinika. Matio 4:20 ka ny andininy fa 1:20. Fa amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatrizay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ry havana malala izay manaraka izao fandaharana izao, ity fahoriana ity dia anankiray amin'ireo famantarana farany ambara eto fa tsy mbola nisy toy izany. Miara-miaika isika ny amin'ny fahoriana izay misy ankehitriny, na eto amin'ny nosin-drazantsika na any ampitan-dranomasina, dia samy ahitana n'io fahoriana io. Fahoriana. Ambaran'ny mpandinika ry havana fa ny fifantohana loatra ny amin'ny lasa dia mahatonga fikorontanana, na lelazaina amin'ny teny teknika hoe depression zany. Ny fifantohana loatra indray amin'io avy dia mahatonga fikorontanana ihany koa, mahatonga ahiahy. Ary ny fifantohana loatra amin'ny ankehitriny dia mahatonga fikorontanana, le antsoina hoe stress zany. Manoloana ny fahoriana izay misy maneran-tany, toe-panahy manao ahoana moa no tadiavin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Romanina 3:20 ka ny andininy 1:20 dia manome antso miezinezina amintsika. Zao ny voalaza, ary tokony hanao izany indrindra isika. Manoloana ny fahoriana lehibe ankehitriny izay famantarana ny andro farany, tokony hanao izany indrindra isika. Inona mola izany tikambara eto, ary zay indrindra ity fototry ny famelabelarana ity, tokony hanao izany indrindra isika. Amin'ny toe-javatra sarotra ry havana malala dia mivezivezy avisy havanana ny olona mitady vahaolana. Marina izany, satria ny bokin'ny Isaia 30 dia manambara n'io fihetsiky ny olombelona rehefa tojo toe-javatsarotra io izy. Isaia 30 ka ny 1:1, loza ny zaza maditra izay maka saina nefa tsy avy amiko Jehova, ary manao fanekena nefa tsy avy amin'ny fanahiko, mba hanampy ota amin'ny ota. Isaia 1:30 ka ny 1:1,
lozany izay midina any Egipta hitady famonjena sy miantehitra amin'ny soavaly ary mahatoky ny kalesy satria maro ireny. Ry havana malala, betsaka ankehitriny ny olona no mivezivezy aty sy aroa rehefa tojo zavatsarotra izy, ary mametra-panontaniana manao hoe mbola eo ve Andriamanitra mifeny toe-javatra sa tsia? Angamba mety misy ao anatin'izany isika amin'izao fotoana izao. Angamba mety misy mifanena amin'izany mihitsy sika amin'izao fotoana izao, ary efa nametra-panontaniana toy izany mihitsy hoe mbola ao va Andriamanitra? Ry havana malala, Isaia 30 ka ny 1:20, indro vahaolana, fanantenana sy vaovao mahafaly. Fa na mivilo amin'ny akavanana ianao, na mivilo amin'ny akavia, ny sofinao dia andreteny eo ivonao manao hoe tino lalana ka andehano. Tokony hanao izany indrindra isika, ary io lay vahaolana sahady ry havana. Andriamanitra miteny ao ivo itiny lalana ka andehano. Koa ny fomba tokana iaonana amin'Andriamanitra sy andrenesana ny feon'Andriamanitra dia ny fitodiana ny amin'ny lasa. Ivoho. Efa ho 7 volana sahady zay ny lasa ry havana amin'izao taona zay avelomantsika izao, ary 3 volana sisa dia hifarana ny taona. Ilaina ankehitriny ny manao jery todika ny lasa, ilaina ny mba mijery ny lasa ankehitriny, ary amin'ny alalan'izany no iaonana amin'Andriamanitra. Amin'izany lalana izany no andrenesana ny feon'Andriamanitra. Lehilahy anankiray malaza ao amin'ny Baiboly, zay mpaminany lehibe zay antsoina hoe Eli, dia nandalo toe-javatsarotra ihany koa izy, satria tamin'izany fotoana izany ny firenena dia niray tamin'ny fomban'izao tontolo izao. Ilay mpanjaka dia nanambady mpanompo sampy, ary dia nifangaro tao amin'ny firenena ny fivavahana tamin'Andriamanitra sy ny fanompo-tsampy. Vokany dia nisy fahoriana lehibe tamin'ny fiangonana, tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'izany toe-javatra izany. Mpanjaka nandrava ny fanompoam-pivavahana, ary ity lehilahy mpaminany antsoina hoe Eli ity dia vahiny tao amin'izany toe-javatra izany. Tsy nampanatsoana, kanefa tsy natahotra na inona zany ny voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany, 7:70, ka ny 1 ary Eli Tisbita, isan'ny vahiny tany Gileada, nilaza tamin'ny Ahaba manao hoe raha velona koa Jehova, Andriamanitry ny Israely, zay hitsanganako eto anatrehany, dia tsisy andona ranonorana akory amin'izao taona izao raha tsy araky ny teniko ihany. Nanana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra ity mpaminany ity, ary nanana n'izany hoe finoana n'Andriamanitra izany izy, fa homarina ny tenin'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tsy miala amin'ny teniny, ary dia nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra izy. Ry havana malala, vanim-potoana farany misy azy ianao, ary mametra-panontaniana ny tenin'Andriamanitra manao hoe tokony hanao izany indrindra isika. Inona izany tokony hatao izany?
ny voalaza ny bokyny mpanjaka izay mitahiry ny tantara velona dia manambara manao hoe nitsangana teo anatrehan'Andriamanitra Eli. Marina fa tsy mba nanana anarana malaza izy, afa-tsy ny hevitry ny anarany Elia avy amin'le teny anankiroa hoe El sy le Ia zany. El dia Andriamanitra ary le Ia lay Yahvé, lay Jehova, zany hoe Jehova no Andriamanitra. Nandany fotoanany teo anatrehan'Andriamanitra izy. Io ry havana malala, io no toerana azo antoka indrindra amin'ity androany ity. Dia ny eo anatrehan'Andriamanitra izany, na manao ahoana na manao ahoana fahoriana eto amin'ny firenena, na toy inona velarany fahoriana maneran-tany, ny toerana azo antoka indrindra dia ny mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra. Marina izany satria ny bokin'ny Salamo dia manamafy izany ao amin'ny bokin'ny Salamo 1:7 ary eo amin'ny 1:8 izay mivaky toy izao: Andriamanitra no aro sy ero atsika, na manao ahoana fahoriana atrehan'ity tany misy atsika ity, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho any anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany, tsy matahotra isika. Toa ny Eli tsy natahotra na manao ahoana zavatsarotra zay ny lalovany. Manamafy zany iny eo amin'ny Salamo 7:20 ka ny 1:1: Jehova ny fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako? Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Ny faniriko dia ity, ingane amin'izao fotoana zay andrenesanao izao fandaharana izao, mba hifidy toerana anankiray ianao, hifidy toerana anankiray isika, dia nitsangana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Amaranana izao famelabelarana izao dia hiverina farany ao amin'ny bokin'ny Romanina 7:10 isika, ary eo amin'ny 2:2 izay mivaky toy izao: ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana, fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao nenoantsika. Eny ry havana malala, ilay hoe fotoana tokony foazanareo, ora tokony foazanareo, ilay hoe ifoazanareo dia tsinona akory ny heviny fa hoe tsy fatoriana. Ny heviny ihany koa dia hoe mamela ny fahazavana hiasa, na lelazaina amin'ny teny teknika hoe transparent zany. Vanim-potoana izao zay tokony amelana ny fahazavana andeha, amelana ny fahazavana hiasa, zao no ora zay tokony hanaovana izany. Ambarany ihany koa amin'ny hoe ifoazanareo io, ny tokony andehanana mahitsy, mijidina, fantsekena dia ny miraiky. Zay koa no hevitra faharoany izy io. Vanim-potoana zay tsy tokony anaovana marimaritra iraisana intsony zao, miraika miakavy, miraika miakavanana, fa vanim-potoana zay tokony hitsanganana mahitsy, andehanana mahitsy
araky ny tokony ho izy. Ary havana malala, zany no antson'Andriamanitra amin'ity androany ity. Tokony hanao an'izany indrindra isika. Ary raha toa ka mandray ilay tenintsika manao hoe mandray feo eo ivoa, de miantso antsika Andriamanitra mba hanao jery todika ny fiainantsika tamin'ny lasa. Mba manao ahoana re ny fiainantsika nandritrizay 7 volana izay? Nanao ahoana re ny karazana filamatra zay napetrakintsika teo amin'ny fiainantsika tao ariny ny fiboana iny? Manao ahoana raha mba mijery todika ny amin'ny lasa isika? Andeha andray fanapahan-kevitra isika ankehitriny. Andeha amela ny fahazavana hiasa ao anatitsika. Andeha amela ny fahazavana hiasa eo amin'izao tontolo izao. Andeha hitsangana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa rehefa nanao an'izany Eli mpaminany dia notahin'Andriamanitra izy. Fa rehefa nanao an'izany ny mpanao salamo ka nandray izany fanapahan-kevitra izany, de niaika avokoa fa notahin'Andriamanitra izy. Zany no voalaza ao amin'ny salamo fa 2:30, zay mba faniriko ihany koa mba ho antsika menakavy. Salamo fa 2:30 ka ny 7 sy ny 9. Ianao ny fiereko, miaro atsy ho azo ny fahoriana ianao. Fiobi mpamonjena no ahodidinay. Anome saina anao sy ampianatra anao, zay lalaka alehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao aho. Ry havana malala, tsy foky raha tsy ambara aminao ity fanandraman'Andre mandeha ity, zay niseho teo amin'ny toeram-pitsaboana. Tamin'izay fotoana izay indrindra no sarotra ny fiterahan'ny vehivavy ray. Nanomboka ny asa avokoa ireo mpitsabo rehetra ary ny fanometanana mba hanavitra n'ity aina ity, zay mbola ao am-boka. Ary tamin'izay fotoana izay dia natao ny fomba rehetra mba hamelomana ny zanaka ao an-kibo sy tazonana ny ain'ireny. Sarotra de sarotra. Ary nanakaiky ny fiafaran'ny aina. Nanomboka ny afaingana ny asa rehetra zay natao. Ary indro fa tsaroan' lay mpitsabo lay teny manao hoe na mivily amin'ny akavanana ianao, na mivily amin'ny akavia, de andre feo ao ivonao manao hoe ity ny lalana ka izory, ny vavaka izy ry havana. Ary tamin'izay fotoana izay dia naharay boatina fanafody izy, ary dia nampidirina tao amin'le vehivavy hiteraka izany. Tsy nisy ny fiovana. Ary de mbola nivavaka ihany izy fanondroany, fa Andriamanitra de mitazona ny teniny ary mora azo indrindra amin'ny fotoan-tsarotra. Nampiana ny dozy, mbola tsisy fiovana. Fa ny telo dia nandray ny tenin'Andriamanitra izy, fa tsy misy toerana tsara indrindra sy azo antoka indrindra mihoatra noho ny eo anatrehan'Andriamanitra. Ko de tsy nitady lalaka-hafa intsony afa-tsy teo amin'Andriamanitra izy. Nampiana ny dozy fantelo. Saotra n'Andriamanitra ry havana malala, teraka somatsara ny zaza, faliny reny, ny famihana izy mivady, teraka soamatsara ny jery ny menaky ny ainy. Tsara Jehova, mba fantatrao ve karazam-panafody inona ny natao? Rehefa tonga tany an-trano ilay mpitsabo ka nijery ilay boaty mpanafody, teo izy voataitra fa hay fanafody mifanohitra tanteraka amin'le tokony nampiasaina sy noheveriny fa mampety zavatra no voaray. Kanjo ry havana malala
vomaika koa ny ara-ny asa na soa izany, zany na velona nylay aina tao akibo. Ry havana malala, Andriamanitra dia afaka miasa mitoejavatra rehetra. Inona de zay mifanohitra aza, zay everina fa tsy tera-bokatsoa aza, zay lalana everina fa tsy ahomby mihintsy, de azon'Andriamanitra tao. Na de amin'ity androany ity aza, ny mampiasany zany mba hasoanao, mba hamokatra tsara eo amin'ny fiainantsika mianakavy. Ho tanteraka amintsika ny izany. Amen. Iarivavaka isika, misotranao zay Andriamanitro fanomenao ity loha hevitra ity, ny toerana azo antoka indrindra. Misotranao satria afaka manokatra ny teninao mba handray ireo taridalana manondro izany toerana izany. Nampahafantarinao anay androany ilay famantarana ny andro farany de ny fahoriana izany. Nasehonao ihany koa fa Andriamanitra de eo akaiky mandrakariva amin'ny fotoana sarotra, ary ny mitsangana eo akaikin'Andriamanitra no toerana azo antoka indrindra. Nandalo izany ny mpaminany Eli, nandalo izany ny mpanoratra ny Salamo, nandalo izany ihany koa ireo vahoakanao marobe maneran-tany, ary dia samy nandray famonjena avokoa, samy nahita n'Andriamanitra fa tsara Jehova. Amin'ity androany ity de tianay koa raha ho fanandramanay rehetra izany. Ingane mba ahafantatra n'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mpamonjy, ilay Andriamanitra mpamaolana, ilay Andriamanitra be fitiavana izay ao anatin'izao fandaharana izao. Koa ombanay ianao ary hanampy anay hiatrika an'izao vanim-potoana farany izao, ary aoka tsy hatahotra izahay rehefa mitoetra eo anilanao. Ho tanteraka aminay rehetra n'izany satria angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mametraka ny mandram-piona amintsika rehetra indray Tompoko, manasanao rapitso toy izao hanaraka ny toy ny fandaharana. Andriamanitry ny fiadanana ne no hitantsika menakavy isa tokantrano. Mandram-piona Tompoko. With you.